Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Vavaka fangatahana. Misy tsy ambaratelo. Izay indray no lohatenin'ity video manaraka ity. Omalintsika dia niresaka ny amin'ny vavaka fiderana. Anio indray tsika dia resaka ny amin'ny vavaka fangatahana. Izay amin'ny ankapobeny lanitsika amin'ny vavaka fangatahana io mihitsy ny akabetsahan'ny fotoana rehefa mivavaka isika. Noho izany alohantsika tena mianatra an'ilay izy mihitsy. Tadidio tsara ravana fa ny vavaka dia tena mila ianarana. Misy manko miteny manao hoe tsy mila ianarana zany fa zavatra tora-po zany ara-panahy zany mandeha ho azy amin'izao fotsiny zany fa tsy mila formule be sy zavatra ianarana ohatran'izany. Tena diso zany. Fa i Paoly any amin'ny Korintianina voalohany toko 4:20 dia tena niteny mihitsy manao hoe sady mivavaka am-panahy no mivavaka an-tsaina koa ao. Zany hoe Paoly rehefa mivavaka dia tsy hoe ara-panahy be fotsiny io fa tena mampiasa saina koa izy. Miasa koa zany ny saina rehefa mivavaka tsika. Amin'ny ankapobeny eo amin'ny vavaka fangatahana io dia efa hita taratra sahadiny amin'io ity olona ity ara-nofo na hoe ity olona ity ara-panahy. Satria ny zavatra angatahanao amin'ny ankapobeny dia izay zavatra mampangetahetanao. Karaha zavatra mifandray amin'ny ara-nofo daholo ny zavatra mampangetahetanao dia mbola kristianina ara-nofo ianao amin'ny ankapobeny. Ka mila hitandremantsika io vavaka fangatahana io. Indray maka dia nisy olona mpanefoefo anankiray izay nisafidy hizara ny tsy ambaratelon'ny fahombiazany. Dia izao no nataony hoe nosoratako ao anatin'ity valopy ity misy taratasy ato no misy ny tsy ambaratelon'ny fahombiazako. Dia maika be daholo ny olona hitan'ilay izy fotsiny manao hoe tsy tonga dia omeko anareo ity fa izay mahasahy mividy an'ity amin'ny vidiny lafo indrindra natao lavanty zany no omeko azy. Dia nanteny fotoana dia niady varotra teo ny olona ary tena naharitra mihitsy zany fiadim-barotra zany. Dia izao nisy rangahy anankiray izay tena hoe nalainy daholo mihitsy ny vola rehetrarehetra tany amin'ny banky mba ahafahany mividy ny taratasy kely iny ahitany ilay tsy ambaratelo satria ao zany no misy ny tsy ambaratelon'ny fahombiazana. Dia azo ilay taratasy kely ary rehefa azo ilay izy dia lasa izy nandeha niafina hoe tsy omeko an'izaniza fa zany lany vola tamin'ity fa tena zary ery no amaky an'ity any ambadimbadika any. Dia nivakiana ilay izy fa rehefa hitany dia inona soratra tao fa haizana mangataka. Sosotra be izy. Dia lasa izy niverina tany amin'ilay rangahy. Inona ny dikan'ity izy zatra tsisy dikan'ity zatra tsisy foton'ity izy no fidiko ohatrino. Dia izy rangahy hoe non. Io fahaizanao mangataka io izy fa dinio tsara. Eritrereto lalina fa eo amin'ny fahaizana mangataka io no misy ny tsy ambaratelon'ny fahombiazana. Ary za koa androany tena tehiteny antsika ny amin'izany hoe tena ilaina ny fahaizana mangataka rehefa manao an'io vavaka fangatahana io tsika. Mba tsy ho zavatra mandehandeha ho azy amin'izao fotsiny ny zavatra izay angatahantsika rehefa mivavaka sika. Reto zavatra telo reto no zavatra tena lehibe indrindra. Tokony tsy ho adinontsika mihitsy rehefa manao an'io vavaka fangatahana io tsika ambonin'ny zavatra rehetra. Ambonin'ny zavatra rehetra. Voalohany dia ny famelan-keloka. Zay aloha angatahana izay. Ny famelan-keloka. Indray maka dia nisy olona narary tonga teo anatrehan'ny tompo. Narary ny paralesisy. Dia izao no nataon'ny tompo manao hoe voavelany elokao. Dia gaga ny olona dia nisy nanome tsiny hoe fa ahoana koa zany. Toy izy ny tompo manao hoe inona no tsaratsara kokoa izy na hoe inona no moramora kokoa. Amin'ny dika teny amin'ny teny anglisy sasany izy dia hoe inona no tsaratsara kokoa. Ny miteny ve hoe voavelany elokao sa ny miteny hoe betao ny fandrinao. Dia ny tiany tompo tenenina amin'izany dia izao hoe aoka ho fantatrareo fa amiko ny important kokoa dia tsy ilay fanasitranana an'ilay olona fa ny fanasitranana ny fanahany aloha. Ilay famelan-keloka aloha ny zava-dehibe indrindra. Zay vao ny fanasitranana ny fanahany. Fa inona moa ny soazon'ny olona raha salama tsara izy nefa very ny ainy. Tenin'Andriamanitra zany. Ary tadidio tsara fa Jesosy Kristy tompo rehefa teo ambony azy fijaliana ny vavaka farany izay nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany ho antsika olombelona dia vavaka fangatahana famelan-keloka. Raha eo mamelany elo ny fahatsifatany izay ataony. Izany nahatery ny tompo teo ambony azy fijaliana. Afaka nangataka zavatra be dia be ho antsika izy tamin'io fotoana farany fahavelomana io fa ny zavatra nangatahany dia ny famelan-keloka ho antsika. Inona moa ny soazon'ny olona raha azo ny aro zao tontolo izao nefa very ny ainy. Ny fanahinao no zavatra lehibe indrindra ao aminao satria io ny mandrakizay. Ka raha misy zavatra tokony ho angatahanao dia ny famelan-keloka aloha. Aza ataontsika ambany zavatra mihitsy fa izany no antony hivavahantsika. Tsy hoe mivavaka mba hahazo vola. Mivavaka mahazo vola aloha na tsy mivavaka ary. Tsy hoe mivavaka mba hahazo fahasalamana. Na tsy mivavaka aloha dia efa mety mahazo fahasalamana. Tsy hoe mivavaka mba hahazo fiarovana. Tsy voatery hivavaka ianao dia mahazo fiarovana. Afaka miaro anao koa ny volanao. Fa ny zavatra rehetra izay tsy voavidin'ny vola, tsy azo ny zavatra rehetrarehetra dia ny famelan-keloka. Ary zany no antony hivavahantsika. Indray maka nisy rem-pianakaviana nanontany zany manao inona ry mama no antony andehanako hivavaka ino no nilavako an'Andriamanitra amin'ny fiainana.
dia tena tsy hitan'ilay ray mpianakaviana izay navaly. Dia niresaka tamiko moa izy manao hoe tsy hitako pastera izay navaly ozy izy. Toy izao manao hoe aza vao aminy fa ny antony mahatonga antsika mivavaka dia satria mahato antsika teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy hamela ny helokontsika. Tsy azontsika n'aiza n'aiza izany raha tsy eo amin'ny fivavahana rery ihany. Izay aloha izany ny zavatra voalohany indrindra. Ny faharoa dia ny fitiavana. Io koa ny tona tokony hangatantsika io fitiavana io. Aza maika mihitsy aloha hangataka an'izao rehetra io fa rehefa eo ny fitiavana dia tena miteny aminao fa tsy misy zavatra tsy voavaha rehefa eo ny fitiavana. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny amin'ny hoe ny fitiavana ozy izy no ambonin'ny zavatra rehetrarehetra. Any amin'ny Korintiana voalohany 3:10. Fa ankehitriny direto telo reto no mitoetra finoana fanantenana fitiavana fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Ny tanisa zavatra be dehibe izy hoe mety mahay mamindra tendrombohitra, mahavita fahagagana, mahavita an'izao fa zao rehefa namarana izy dia ny amin'ny hoe ny fitiavana no ambonin'ny zavatra rehetra fa raha manana an'izany izany nefa tsy manana fitiavana tsy misy dikany ianao. Angatao io fitiavana io. Tena angatao io fitiavana io. Rehefa ao aminao ny fitiavana an'Andriamanitra dia tsy mahasahy manao ratsy an'Andriamanitra ianao. Miala ho azy izany ilay fakapanahy. Angatao mihitsy ny fitiavana ary rehefa jerevanao ny tenin'Andriamanitra dia hoe inona ozy izy ny lalàna rehetrarehetra. Ny fitiavana ny fahatanterahany lalàna. Any amin'ny Romanina 3:13 izany hoe rehefa manana fitiavana dia tanteraka daholo ny lalàna rehetrarehetra. Ary izany koa ny nambaran'i Jesosy hoe rehefa tian'Andriamanitra ianao ka tia ny namanao zay vitanao daholo ny lalàna rehetrarehetra. Zay ny fehan'ny lalàna sy ny mpaminany ozy izy. Ary izany raha tena te-hitainantsika apirisika antsika hoe angatao mihitsy io fitiavana io. Omeo fitiavana anao Andriamanitra. Omeo fitiavana ny tenako omeo fitiavana ny ankohonako omeo fitiavana ny teninao omeo fitiavam-bavaka omeo fitiavana ny fiangonana omeo fitiavana ny asa fanomponanao omeo fitiavana fa rehefa ao le fitiavana milamina ho azy le tokantrano. Ianao maika fotsiny angataka ho an'ny tokantranonao fa ny fitiavana ny secret an'io raha manam-pitiavana ianao milamina ho azy le tokantrano. Zay ny zavatra faharoa. Tsy afaka teny hivalapatra be tsika ny amin'izao fantaharan'izao fa anjarantsika mandinika sy mitsakotsako azy lalina. Ny fahatelo dia izao ny fahendrena. Fantatsika tsara fa i Solomona ihany koa tantaran'i Solomona dia tantarana lehilahy anankiray izay nangatan'Andriamanitra mpanjaka ny Israely dia nangatana inona ny zavatra angatahanao amiko hozy Andriamanitra. Tsy nangataka vola izy, tsy nangataka voninahitra, tsy nangataka inona fa ny nangatahany dia fahendrena. Ary eo ny nahaizana zay hoe fahaizana mangataka io rehefa na ny tsy ambarahatelo ny fahombiazana. Ao ny tsy ambarahatelo ny fahombiazana fa tsy hisy mpanjaka izay nanana fahendrena. Variana mihitsy ny mpanjaka ny Seba rehefa tonga tany nahita ny fahendren'i Solomona tsy mbola nahita olona ohatran'izao izy. Fa tena manam-pahendrena ianao. Tena manam-pahendrena na ny fandaminanao ny atao anatin'ny lapanao sy ny rehetrarehetra. Sambatra laza olona miara-miasa aminao izy ka maheno ny fahendrena izay ambarany vavanao. Tena mila mangataka ny fahendrena io tsika. Ny mamaky antsika dia nangataka le varotra sy rehefa nananao le fahendrena hainao azy no migerer ny businessinao io. Tonga dia miakatra ho azy io. Rehefa nananao le fahendrena hainao azy ny mamaly an'ilay zanako maditra dia miova ho azy izy. Rehefa nananao le fahendrena dia vitanao azy no miteny an'ilay olona mipahendrena. Ny teny amin'ny fahendrena nefa mahavita manova olona noho ny teny zato e. Ary tena ilay nangatany io fahendrena io isan'andro dia angatao amin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra tena miteny mihitsy raha misy tsy manam-pahendrena aoka izy angataka fa Andriamanitra dia manome an'izany maimaim-poana sady tsy mandatsy. Fa ny ankabetsahan'ny olona tsy mangataka izany fa inona ny angatahan'ny olona? Vola, fahasalamana, fiarovana. Nefa rehefa nananao ny fahendrena na dia ny toe-batanao sy ny fahasalamanao raha hainao azy no miatrika an'izany. Toy izao hoe ka malaza amin'izao pastera zao dia ny coronavirus ny aretina e. Ahoana moa ny tsy aretina izany no angatahany amin'ny tompo. Za tena miteny aminao fa raha nananao ny fahendrena sokafan'Andriamanitra ho azy ny sainao halala hoe raha voan'ilay coronavirus ianao inona ny tokony ataonao dia sitranao azy ianao. Na inona ny tsy tokony ataonao dia tsy ho voan'io ianao. Le fahendrena tena zava-dehibe. Tena zava-dehibe io fahendrena io. Ahafahanao mandamina sy mandrindra ny zavatra rehetra eny fa na dia ny zavatra ho teneninao ary. Angatao ireo zavatra anankitelo ireo. Aza ataonao ambanin'ny zavatra mihitsy ny fangatahana ny famelan-keloka, ny fangatahana ny fitiavana ary ny fangatahana ny fahendrena. Na tsisy voateninao ary ny ambony faharoa ny nangatahanao tamin'Andriamanitra dia efa tena miteny aminao fa izany natao efa afaka tena tsara indrindra. Ary tena nampianarin'Andriamanitra antsika izany no ny tenin'Andriamanitra. Koa dia mahery zary havana. Azo antoka fa azo valim-bavaka ianao raha ireo no angatahanao satria ireo zavatra ireo dia sitrapon'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra manko dia miteny raha mangataka zavatra amiko araka ny sitrapoko ianareo dia ho ataoko izany. Ka tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy nananao fahendrena, anananao fitiavana, anananao fambelan-keloka.
omen'Andriamanitra anao zany raha mangataka ianao. Tsy hoe tsy nety ny vavaka zay nataonao hatramin'izay, tsy hoe tsy nety, fa mianatra tsika mba hitombon'ny fahalalantsika tsaratsara kokoa hatrany ahatonga antsika ho kristianina matotra. Fa raha mbola kristianina voananomboka ny vavaka ny mbola manao ilay vavaka aranofo be dia mbola tsy maninona aloha. Fa rehefa 10 taona ny vavahana mbola aranofo foana ny zavatra angatahana fa tsy miresaka zavatra ara-panahy mihitsy anatin'ny vavaka zay atao dia mila mandiny tena ihany tsika. Fa sao dia tena tsy niala tamin'ny aranofo tokoa atsika fa mbola tena tao anatin'ny aranofo foana. Fa fotoana zao handinianao ny ara-panahy. Fa rehefa milamina koa ny ara-panahy milamina ho azy ny zavatra rehetra. Ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo zany rehetra zany. Tenin'Andriamanitra zany mirahasoa samy tain'Andriamanitra.